information. Vokatra vaovao novokarin'ny Madactivité Production ny Citic Wed. Mbola betsaka ireo vahiny tsy mahafantatra n'Antananarivo any ka zary lasa toeram-pandalovandreo vahiny fotsiny ihany eto. Noho tsy fahampiany fampahafantarana ny renivohitra no antony nanaovana sy namoahana ity boky ity. Ho avoaka ny isaky ny 2 volana sy tapany ary ho zaraina maimaim-poana ka isan'ny toerana ahitana azy ny anivon'ireo hotely lehibe manerana ny renivohitra, ireo toeram-pisakafoanana sy botika isan-karazany, ireo toeran-kolontsaina ary ireo sapan-draharaha toy ny eo anivon'ny EDBM, ny CCIA ary ny CCIFM. Tsy ho ela dia ho aparitaka manerana amin'ny faritany ity boky ity, ankoatra ny andefasana azy atsy-ny Nosy La Réunion sy ny Nosy Maurice. Saika ho hita tao anatin'ny boky avokoa ireo tolo-kevitra rehetra ahafahana mahafantatra misimisy kokoa an'Antananarivo, toy ny annuaire, ny saritanin'Antananarivo ary ny maro hafa. Andiany voalohan'ity boky ity Antananarivo no nalainay aloha fa mieritreritra nivoaka ihany koa izay manodidina n'Antananarivo, ohatra hoe ny faritra ny Itasy, Mantasoa, Behenjy, dia manarak'izay zay mieritreritra ihany koa ny hitatra manerana ny province. Izy ity amin'ny mamagazina gratuit an'izay moa dia miara-miasa amin'ireo hôtel eto Antananarivo zahay, maro eo amin'ireo pôly mahery miara-miasa aminay manaparitaka an'ity boky ity. Moa ankoatran'izay misy an'ny chambre de commerce, ny DBM, ny Ortana manaparitaka ihany koa an'ity boky ity. Ny tena mampiavaka an'izy ity voalohany indrindra misy carte an'Antananarivo atao ampovoan'ilay magazine, dia ankoatran'izay ihany koa misy an'ilay application izay ndresahana teo, les robots messenger dia les application spot. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.